Ny hira gasy dia kolotsaina mahamalagasy ary manana mampiavaka azy tokoa. Raha ny sitsiny loatra raha miaradia amin'ny fikambanana mpikabary malagasy na ny fimpima ny tarika mpanao hira gasy raha Milson Besikara amin'ny alalan'ny hetsika izay ho tanterahan'izy ireo etsy amin'ny kianja maitso n'Analamahintsy ny sabotsy avy izao dia isy zany ny fiarahana amin'ny andron'ny asabotsy io itotorebika andrehetra ny Analamahintsy. Ny fikambanan'ny mpikabary malagasy na fimpima faritany Antananarivo dia mankalaza ny iray volan'ny teny malagasy amin'ity volana jona ity ka misy ny hetsika mifandraika amin'izany araka ny nambaran'ny filohan'ny fimpima faritany Antananarivo azy izao. Ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy sambany amin'ny hianoka ny hoe kabary antsehatra fa Ramilson Besikara sy ny hira gasy no andravaka izany kabary antsehatra iarahantsika rehetra mianoka izany. Ankoatr'izay dia mamarana ny fankalazana ny 550 taona ny fimpima ny zoma 20 jona izao amin'ny alalan'ny hetsika eny amin'ny akademia malagasy ny maraina. Mamarana 550 taona ny fimpima ny 20 jona mizara roa ny maraina ao amin'ny lapan'ny akademia malagasy manomboka amin'ny 7 maraina. Misy ny velakevitra iarahana amin'ireo mpikambana mahefa ao amin'ny akademia malagasy Dr Nalisora Valtera sy Andriamato Ranjatoery Arlala. Tantsoroky ny renala fimpima ihany koa moa zany izany velakevitra izany mahakasika indrindra ny hoe tombondohany ho an'ny endriky ny kabary malagasy ankehitriny mioripaka amin'ny nentim-paharazana. Fa amin'ny fotoana io ihany koa io zoma maraina ao amin'ny akademia malagasy io dia isy ny fanolorana voarabe zany ho an'ireo mpikambana tranainy ary ny tapany fahatelo dia ny seho kabary izay ataon'ny isa-paritra amin'ny fiteny-paritra avy mahakasika ny hoe tokantrano mahatanteraka ny zon'olombelona loharano mpahasambarana. Itony alina eny amin'ny 40 taona ny hetsika famaranana amin'ny zoma io ao anatiny antsoina hoe alin'ny mpikabary. Zay ny vaovaontsika tokolasy toboko vavy mankasitraka anao tsy nisaraka taminay ary mbola anaraka ihany koa ireto ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV mametraka ny veloma andrapitafa ao amin'ny manaraka indray. Mankasitraka toboko. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Nanolotra anao teo ny vaovao.